Asabotsy fa 2 volana Jolay taona 2024 manatra ny araba toko lasy toko vavy ary dia asaina mpanajany ianao tsy saraka amin'ny fahitalavitra matv ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao zao maromaro ny matoam-baovao izay hoentina amintsika amin'ity takariva ity isany amin'izany ohatra ny vaovao manasongadina ny politika ao anatin'izany ny vaovao manasongadina ny fifidianana be ny tanàna ny makasika ny vaovao manasongadina ihany koa ny tontolon'ny fitanterana eto andrenivohitra ny sosialy tsy adino ihany koa satria dia asabotsy ny andro makasika indrindra izay tontolo politika sy ny fifidianana izay ary no hoentsika nokafana ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ny asabotsy ity tsy misy intsony ny fangararano ao anatin'ny famatsim-bola amin'ny fifidianana eto Madagasikara ka tokony asiana fanavaozana ny lalàna fe izany famatsim-bola izany maro tokoa mantsy ireo antoko politika izay everina fa tokony asiana fanarahamaso amin'izao fotoana izao ao anatin'izay tontolon'ny famatsim-bola izay indrindra ao anatin'izao firosona amin'ny fampelezan-kevitra ao anatin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina izao. Mbola olana amin'ny samifinana ny sampandrara malagasy adina amin'ny famatsim-bola ny manamarina ny fiavian'ny famatsim-bola ampiasain'ny antoko politika amin'ny famatsiana ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana. Mbola 4 amin'ireo antoko politika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny repoblika faha-4 sy ny fifidianana solombavambahoaka ny tanterana tamin'ny taona 13 no hany antoko manana fametrahambola any amin'ny banky. Tokony asiana fanovana ny lalàna 12 mirakitra ny lalàna amin'ny feno famatsiana amin'ny fifidianana amin'ny tokony ananany antoko politika rehetra compte bancaire ka isian'ny fanamborana kokoa ny fanaraha-maso ny famatsim-bola ny antoko andray anjara amin'ireo fifidianana hafa mbola ho tanterahana eto amin'ny firenena. Tokony asiana fanovana ny lalàna 2011-012 mahakasika ny famatsim-bola ny antoko politika eto Madagasikara satria misy fahabangana be dia be ao anatin'izy io. Ny banga goavanao zany dia tsisy fanasaziana ao anatin'ilay lalàna. Misy anefa zany ny andraikitra tokony adidy tokony ho tanterahanyireo antoko dia ny fanokafana compte bancaire, compte any amin'ny banka ary indrindrindrindra ny fitazonana registre fitantanam-bola. Dia afaka manadiady sika ny hoe firy amin'ireo antoko politika efa mananjatony izay misy eto Madagasikara no nanatanteraka an'izany adidy zany. Dia za dia samy teniny hoe isaina amin'ny ratsan-tanana ray raha misy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny dia antoko 4 ihany no hitanay fa manana compte any amin'ny banka sisa tsisy manana. Amin'izao fotoana izao mbola tsy fantatray na nisy nanokatra ve sa tsy nanokatra. Ny antony zany dia io fahabangany tsy fisiny fanasaziana io no mahasarotra n'ilay rara. Afaka fotoana fohy dia rosa amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina izay tanterahana amin'ny faraka amin'ny 30 Jolay ho avy izao isika eto Madagasikara.